Mahakasika ny toetrandro kosa indray dia mbola itoy hatramin'ny faran'ity herinandro ity ny rotsakorana entina andiandraona matevina ao amin'ny lakandranony Mozambika ao araka ny nambarany teknisiana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Andiandraona matevina ny toetrandro ny lakandrano Mozambika no mitondra rotsakorana lava reny saika manerana ny Madagasikara araka ny nambarany teknisiana avy eo anivony ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Misy faritra andiandraona vaventy no lazantsika azy ao amin'ny faritra ny lakandrano Mozambika. Izy io dia nanome toetry ny andro saika nanjombona teto amin'ny faritra Antananarivo. Betsaka ny orana zany any amin'ny faritry Menabe sy ny faritry Melakiny. Io andiandraona io dia saika mandrakotra ny Madagasikara manontolo afa-tsy ny tendrony avaratra sy ny tendrony atsimon'ny Madagasikara. Betsaka zany orana ka noho izany dia misy ny filazana loza na alerte jaune hoy isika eny amin'ny faritry Menabe sy ny faritry Melakiny. Ny alerte verte kosa ho an'ireto district reto na ny faritra zany ny faritry Boeny sy ny faritry Betsiboka. Ny faritany Antananarivo Ray manontolo sy ny faritany Toamasina dia mahazo ihany koa ny alerte verte. Marihana fa ireo filazana loza ireo dia vokatry ny fiposahana ny fahabetsahan'ny rotsakorana izay milatsaka amin'izao fotoana izao. Tsy ahina hivadika ho rivo-doza ity andiandraona matevina ity ny izy maivana kokoa ny heriny araka fanazavana hatrany. Itsoehatra amin'ny farany herinandro kosa nefa ny rotsakorana entiny rotsakorana izay vaventy tokoa satria raha tao anatin'ny 720 ora dia raika amin'ny 20 milimetatra izany rotsakorana izany tao Besalamby na tratra 7.7 milimetatra kosa ny angezan'izany rotsakorana izany tao Maintirano ary 2.7 milimetatra ho any Antananarivo.